Misandrahaka amin'ny sehatry ny Kolontsaina ny fifandraisana amin'ny Chine sy Madagasikara. Ho porofon'izany indrindra dia nisy ny fihaonana teo amin'ny minisitry ny Kolontsaina malagasy sy ny masoivohon'i Chine miasa somonina eto amintsika. Miroborobo fatratra ny fiara-miasa eo Madagasikara sy Chine raha ny sehatry ara-kolontsaina no resahana. Voaporofo izany nandritra ny fitsidihana ara-pananjana nataon'ny masoivohon'i Chine raha any minisitry ny Kolontsaina ny fampiroboroboana ny asa tanana. Ny minisitry ny Kolontsaina ny fampiroboroboana ny asa tanana ary ny fiarovana ny vakoka Ramatoa Joasy Leonora tetsy Ambrao any Etsy-Bevono. Voaresaka teo moa izany ny fanampiana hoentin'ny Repoblika Sinoa amin'ny fiarovana ny vakoka, efa nisy ny fanampiana ny fanatsarana ny rovan'ny Ambohidrabiby sy ny rovan'ny Ambohidratrimo izay efa vita, fa eo am-panatanterahana kosa ny fanamboarana ny rovan'ny Antongona sy Tsinjoarivo, ary amin'izao fotoana izao koa dia efa iroso amin'ny fanatanterahana ny fifanekena fiara-miasa iarovana ny rovan'ny Ambohidrabiby. Ny eo amin'ny lafiny Kolontsaina dia araka ny voalazany Ramatoa masoivohon'i teo, misy fanomezana boky ho ataony zareo avy amin'ny Repoblika Sinoa ho an'ny tranombokim-pirenena hoentina ampahafantarana ny mombamomba ny firenena Sinoa izany ho an'ny mpamaky boky malagasy. Ary ao anatin'izay fifanakalozana eo amin'ny lafiny Kolontsaina izay ihany dia isy tarika mpanao zavakanto artista avy any Chine izany ho tonga eto amin'ny volana Jolay, anao ihany koa fampisehoana eny amin'ny CCI Vato, ary misy olona maro no asaina hanatrika an'izany fampisehoana izany. Isan'ny votra nandritra ity fitsidihana ara-panajana nataon'ny masoivohon'i Chine ity koa ny fanampiana ny mpanakanto malagasy ho an'ny Chine sy ny fiarovana ny harem-bakoka eo anivon'ny tranombokim-pirenena izay fitahirizana ireo boky tranainy. Naritra sasakadiny teo eo ny fihaonany teo amin'ny masoivohon'i Chine sy ny minisitry nisy Kolontsaina. Fihaonana ara-biralaina no marian'ny fifanakalozana.